Salama tompoko, la sainte doctrine numéro 4 zao tsika androany a. Avy hatrany dia hotoizantsika ny filazalazana mahakasika ny amin'ny fitafiana kristianina arak'izay efa nanambarana azy ihany a tamintsika tamin'ny herin'ny teto a. Andriamanitra ozy isika dia sarotony tokoa ny amin'ny ity resaka fitafiana ity raha ny testamenta taloha no jerena. Raha miresaka nefitsika ny amin'ny hoe fitafiana kristianina izany a dia tsy afaka misaraka zany a ny filazana sy ny fahafantarana izay ambaran'ny testamenta vaovao a mahakasika indrindra ny amin'izany fitafiana izany. Ka avy hatrany dia ndeha hovakintsika ny ao amin'ny Timoty 1:2 mba ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra mahakasika ny amin'izany fitafiana kristianina izany. Avy hatrany dia hovakintsika ny Timoty 1:2 tahaka an'izao nivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Toy izany koa ny vehivavy iravaka amin'ny fitafiana mamendrika mba amin'ny famotinana sy ny fahonona-tena nefa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na vatsoana fitafiana sarobidy. Izay zany no tokony fitafiana hita amintsika kristianina eny ary indrindra fa ho an'ny vehivavy satria mariany tsara eto toy izany koa izy ny vehivavy. Reto misy teboka efatra tokony ho hita amin'ny fitafiana hanaovantsika kristianina eny zany voalohany indrindra fitafiana mamendrika, fitafiana faharoa maotina, fahatelo mahon-tena, fahaefatra tsy fitafiana sarobidy. Raha ho adikatsika tsotra ny hevitr'ireo teny na teboka efatra lehibe izay anotansaina tamintsika ireo dia ty tapany faranty no tsotra ny mandray azy sy ny manazava azy amin'ny hoe tsy fitafiana sarobidy tsy fitafiana sarobidy haitsika tsara angamba ny manazava azy fa reto telo voalohany reto somary manahirakirana kokoa ny anazavana azy amintsika ny amin'ny hoe fitafiana mamendrika ahoana no ilazantsika an'izany ny hoe mba mifamotinana ahoana no anambarana an'izany ny hoe fahonona tena ahoana no anambarana an'izany. Ndao vakintsika amin'ny teny frantsay ity verset ity mba azotsika azy azotsika tsara antika satria amin'ny teny frantsay izy précis kokoa ny teny anambaran'ny dictionnaire azy avy eo satria hojerevantsika amin'ny dictionnaire tsiraray mihitsy ireo teboka efatra lehibe izay hitantsika ireo dia hoazava tsara amintsika izay ambarany tenin'Andriamanitra. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parentent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Raha raisitsika zany ilay teboka anakefatra lehibe izay nambara tamintsika teo dia ireto izy reto vêtues d'une manière décente raha izay avec pudeur roa zay et modestie zay ny fahatelo ni d'habits somptueux. Zay fotsiny zany jerevantsika ny amin'ny dictionnaire antika dia mazava amintsika izay ity ny tenin'Andriamanitra ambara mahakasika ny amin'ity fitafiana kristianina ity. Dia ho jerevantsika voalohany ary ny dikany hoe descente. Dikany hoe descente dia reto misy karazana teny mitovy hevitra maromaro aminy chaste, convenable, digne, présentable, pudique, sage. Dia ho raisitsika ity hoe chaste ity misy koa milaza manambara azy hoe chasteté mitovy ihany dikany rehefa tena jerevantsika ny dictionnaire ity no mahafoaka izay hevitra tena ho avoaka sy ho resana amin'ity hoe vêtue d'une manière décente ity dikany dia tsotra ihany qui s'abstient volontairement des plaisirs sexuels. Zay no nambaran'ny dictionnaire azy ato qui s'abstient volontairement des plaisirs sexuels zany hoe raha ho adikatsika tsotra zany lay teny izay novakintsika teo iny iravaka amin'ny fitafiana mamendrika ny fitafiana mamendrika zany dia izay fitafiana manarona avy hatrany ny filana ara-nofo. Fitafiana manarona ny filana ara-nofo. Mino ako fa mazava amintsika angamba izy rehefa adika ato amin'ny teny frantsay ato zay no mahatonga anako hoe alova vakintsika amin'ny teny frantsay izy fa ato izy tsotra kokoa ny manazava azy. Mbola nitako tsika faharoa teo ny amin'ny hoe avec pudeur et modestie. Amin'ny teny gasy ary moa izy milaza manao hoe mba mifamotinana sy ny fahonona tena. Ina dikany hoe pudeur. Raha jerevantsika ny etymologiany dia teny latiny izy ity no nakana azy pudor no anambaran'ny teny latiny azy ato pudor
raha dikantsika tsotra izy dia milaza manao hoe sentiment de honte ra ho adikantsika amin'ny fahazoantsika azy amin'ny teny gasy sy ny voambolana malagasy aizantsika azy zany dia tahaka ny hoe ohatra hoe rehefa misy manao le akanjo kely mampiseho foatra kely reny na le misidisidy kely miakatra poto-pebe reny le jupe fohy kely ohatra dia ozy izitsika hoe ranona koa tsy mba malala menatra mihitsy tsy mba malala menatra zay mihitsy ilay ambarany ten'Andriamanitra eto fa rehefa manao fitafiana zany ny kristiana dia tokony hanana an'izay hoe sentiment de honte izay tokony fitafiana izay manarona ny fahamenarana namba mila mahalala menatra zany tsika rehefa manao akanjo zay angamba raha atika tsotra mila mahalala menatra. Nanisy fanaza atika fahatelo koa ilay hevitra anankiray teo iny amin'ny hoe izy ato hoe avec pudeur et modestie mba amin'ny famotinana sy ny fahonona tena ina ndika le hoe modestie raha dikantsika tsotra izy ato amin'ny dictionnaire dia misy avy hatrany dia manambara an'ilay teny feno aty ngamba mora andraisana azy dikany hoe mode modeste izy ato hoe na koa hoe amin'ny teny anglais izy modeste fashion. C'est une façon de se vêtir en respectant un certain nombre de codes faisant référence à certaines conceptions de la décence. Ce terme peut particulièrement désigner un courant de mode influencé par l'islam mais se retrouve dans certains comportements vestimentaires de courant chrétien. Raha hazavaina tsotra zany ilay izy dia fomba fiaingona na fiakanjona izay manaja karazana fitsipika manokana mifeny akanjo izay tokony ho hita any amina sehatry ny fivavahana izay tena ahitana azy manokana ozy izy teny ry zareo silamo jereo fotsiny zany ny fanaovan'ny vehivavy silamo rehefa miaingona miakanjo dia ireny zany no antsoina hoe miakanjo amin'ny feno fahononany tena zay zany raha atika tsotra jereo zany vehivavy silamo zay ny tokony anaranao vehivavy kristiana raha tianao ny iaina amin'izany hoe miaina na miakanjo amin'izany fahononany tena izany. Tapany fara moa efa nambara tamintsika teo ihany amin'ny hoe ny habit somptueux inandikany hoe habit somptueux somptueux inandikany luxe suppose de grandes dépenses zany hoe rehefa fitafiana mila vola be ny vidianana anazy fitafiana luxe be ozy izy tsika lafo be tsy tahaka zany zany ny fitafiana kristiana fa fitafiana tsotra. Mino fa mazava amintsika ngama izay ambarany ten'Andriamanitra ato amin'ny petera voalohany toko 7 hatramin'ny 7 koa dia mbola misy manamafy an'izay fanambarany Paoly apôstôly eto izay ihany ambarany ato dia manao hoe reoka ny fiangonareo tsy ho ny zavatra ivelany toy ny taovolo manaitra sy ny firavaka volamena toy ny taovolo manaitra sy ny firavaka volamena na ny fitafiana marevaka fa ny toetra miafina mampo ao amin'ny fiangona tsy mety olo dia ny falemem-panasy ny fiadanana izay sarobidirinitra io mason'Andriamanitra fa tahaka izany ny angon'ireo vehivavy masina fahiny izay nanantenan'Andriamanitra sady nanaiky ny vadiny. Ity ten'Andriamanitra ity misy mamadika be mihitsy ny amin'ny hoe tsy manino zany zay fitafiana ety ivelany tsy ny fitafiana ety ivelany mihitsy no maninona na olana fa lay toetra miafina ao am-pony tokony tena imasoantsika dia ny amin'ny hoe fiangona tsy mety lo falemem-panasy ny fiadana nefa mazava ny ambarany ten'Andriamanitra aoka ny fiangonareo tsy ho ny zavatra ivelany dia ho dingantsika avy hatrany amin'ny hoe fitafiana marevaka zany hoe raha olazaina tsotra zany zay ambarany ten'Andriamanitra dia aoka ny fitafianareo na ny fiangonareo tsy ho amin'ny fitafiana marevaka. Tsy misy ten'Andriamanitra mifanohatra zany mihitsy eto ka i Paoly apôstôly anambarantsika ny amin'izay hoe fitafiana tsotra dia petera indray ilaza amintsika hoe tsy manino za afaka mita fitafiana marevaka non fa mifandraisantsika azy misy mamadika be la fanazavana lizy fa zay lizy raha ho azavaina tsotra aoka ny fiangonareo tsy ho amin'ny fitafiana marevaka mitovy amin'ilay nambara tamintsika teo any habit somptueux ozy izy tsika teo fa tahaka izany ozy izy noho ny aingon'ireo vehivavy masina fahiny zany hoe fiangon'ny vehivavy masina fahiny sady nanana toe-po tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra nanana fahalemem-panasy fiadanam-po tao anatiny izy no
ny tafy fitafiana tsotra. Ny amin'ity resaka fitafiana ity raha iverenantsika kely ny fanambarana tare amin'ny testamenta taloha tare dia tsy nandeha ho azy kory matoa Andriamanitra tena hoe sarotony tamin'ity resaka fitafiana ity dia Andriamanitra koa dia sarotony amin'tsisy tika resaka fitafiana zany ve dia inona moa ny tena dikan'izany izay ezahany kristianina sy mpitory-teny maro isan-karazany voizina mantsy ankehitriny dia hoe tsisy dikany eo nana mibiredany ianao tsisy dikan'izany fa hitondra inona moa ndolo jerevantsika ny amin'ny hoe nasarotiny Andriamanitra ny amin'ny resaka fitafiana ity tany amin'ny testamenta taloha dia ho azontsika tsara ny dikany misy dikany marina tokoa matoa sarotiny amin'ny resaka fitafiana ka ny Baiboly. Deutéronome 2:25 sarotiny dia sarotiny Andriamanitra ny amin'ny tsy tokony hanaova amin'ny vavy fitafiana lahy na lahy ny amin'ny fitafiana vavy satria maninona mahatonga fahavetavetana eo masony zany. Raha hazavaintsika tsotra maninona ary no sarotiny tamin'izany Andriamanitra ny amin'izay tsy tokony hanaovany lahy fitafiana vavy sy ny vavy fitafiana lahy izany. Hitantsika izay zavatra misy ankehitriny ny amin'ny firongotan'ity hoe lehilahy manambady lehilahy, vehivavy manambady vehivavy. Olana be eny amin'ny sehatry ny fiarahamonina ny fisiny zany ary antony izay mahatonga an'Andriamanitra sarotiny dia sarotiny ny amin'ny hoe vehivavy tsy tokony hanao fitafiana lahy, lahy tsy tokony hanao fitafiana vavy dia noho ny amin'izay antony izay mihitsy. Fa rehefa tsy adzaintsika ilay tsipika lehilahy miezaka manao jupe sy ny manalava volo sy ny karazany dia lasa manambady lehilahy ho azy satria nahoana lasa mahaka ny endriky ny vehivavy avy hatrany. Tahaka izay ihany koa ny vehivavy rehefa miezaka ny manao fitafiana lehilahy dia lasa manambady vehivavy izy satria lasa maka ny toeran'ny lehilahy ary zay dia miteraka fahavetavetana goavana tsy atikevitra angamba zany. Nomere 7:7 nasain'Andriamanitra nasiana ravinaviavim-bazany fitafiana zanak'Israely no alavaina satria maninona ohatra ny adala ve zany Andriamanitra zany maninona raha ny teny ho alavaina nasiana koromborombo zany ny akanjo zanak'Israely. Raha vakitsika nefa io ten'Andriamanitra dia mahita tsara mihitsika fa iarovana an'zareo reo amin'ny fijangajangana sy ny filana ara-nofoka ny tena nanaovana an'ilay satria rehefa ambony ny akanjon'ny sasany dia misy manana maso ratsiratsy rehefa mijery dia manana fanirina ao po miteraka fijangajangana. Any amin'ny testamenta taloha moa zany ny amin'ny hoe resaka hoe fijangajangana maso tsy dia tena voaresaka fa aty amin'ny testamenta vaovao Jesosy dia tena milaza mihitsy fa rehefa maniry vehivavy ray amin'ny masony fotsiny izy ka maniry na milan'iny ilay lehilahy anankiray mitsangajanga tao am-pony sady. Zay no mazava-dehibe ny amin'ny hoe ny fitafiana araka nambarantsika teo ihany ny amin'ny hoe tokony anarona tanteraka ny amin'ny filana ara-nofo tsy mifanohatra mihitsy ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao raha milaza an'izany satria nahoana mba hiarovana ny amin'ny maso mijanga raha mbola aka ohatra anankiray ihany koa tsika ny amin'ny hoe fa maninona ara no nampanasana ny fitafiana zanak'Israely ny Exode 7:10 zany koa zany raha dia mahasarotiny an'Andriamanitra sason fitafiana inona ary ny antony ilana mba hananana fahamasinana tamin'izany mba hananana ny zanak'Israely fahamasinana zany koa dia isan'izay miteraka tsy fahamasinana amintsika ankehitriny rehefa maloto ny tenantsika ny fitafiantsika dia izy tsika zanga moa izy ty angamo tsy fahamasinana tsy hoe anatiny fa no resahantsika tamin'ny farany teo zany fa tena manana andraikitra ngezabe mihitsy tsika ny anana an'izany hoe fahamasinana izany atiny sy ivelany. Marina fa hoe ny fahamasinana anatiny no tena mibaiko ny zavatra rehetra satria hoe izay mivoaka ny vava ozy izy Jesosy no maloto izay mivoaka avy ao am-po no maloto ny tena satria nahoana izay no mivoaka avy ao anaty. Dia ozy tsika hoe ka tsisy dikany izany ny avy aty ivelany izany tsy mampaloto atsika mihitsy tsy dia tsy mihitsy satria nambara tamintsika ihany fa izay fahamasinana takina amintsika any amin'ny Korinthiana voalohany 7 izay raha tsy diso ako dia amasina antsika atiny sy ivelany avy hatrany. Lava be zany fanazavantsika zany fa ndao somary ahodingantsika kely vajantsika hatreo ny amin'ny hoe filazana ny amin'ny hoe mahasarotiny ny amin'ny ty resaka fahamasinana resaka fitafiana teny nasarotiny an'Andriamanitra izay fa tao resantsika ny amin'ny hoe ny fitafiana ne tsy dia mandeha ho azy fotsiny amin'izao kory na hoe zavatra tsy mistika fa manambara ny identité ana olona anankiray avy hatrany mihitsy ny Genesis 3:7-5 dia mahita tsara mihitsy tsika fa rehefa te anjono any Joda i Tamara tamin'ny fotoan'androny dia
sorony ny akanjo izay mampitondra tena azy izy Baiboly dia nanaovany ny akanjo mpivarotena azy zany hoe tena afantarana ny olona tsara mihitsy iny misy mpivaroteny iny misy mpitondra teny mamaritra ny identitény olona anankiray ny fitafiana anaovany raha mbola mamaky any koa tsika hoe tsy ampy zany exemple amianao zany raha mamaky any tsika any amin'ny Samuel faharoa fa 13:9 dia manambara mazava ny tenin'Andriamanitra any fa ny akanjo misoratsoratra no afantarana na hoe marika amantarana manokana ny mahaveritsiny ny zanaka vavin'ny mpanjaka anankiray zany rehefa mbola veritsiny ny zanaka vavin'ny mpanjaka dia miakanjo misoratsoratra manambara identité tompoko ny resaka fitafiana fa tsy tahaka an'izay fomba firesaka ny sasany azy hoe tsy maninona tsy misy dikany sy ny sisa raha mamaky tsika ny amin'ny Matthieu 12:20 fa 1:12 dia misy tantara anankiray ao izay ambaran'i Jesosy ny amin'ny hoe olona nandeha nahazo fanasana dia tonga tao amin'ilay mariazy izy raha aveo gaga ilay tompo-panasana fizananasana ho aty fa hoana ianao ohatrany tsy voasy ianao olona ohatr'izao ianao ohatrany tsy tokony hidrato ianao inona ilay olona olona nefa tamin'io ny fitafiana ozy ny ten'Andriamanitra tsy mendrika hoentina amin'ny fanasana manamarika hoy ao ny identitéana olona anankiray ny fitafiana maninona moa no fantatra tsara rehefa miala vany olona dala satria fitafiana rovidrovitra maloto fantatra vetrany ny olona dala fantatra vetrany identitéany dikan'izay rehefa mialany miaramila mandeha migorodogorodo miaraka amin'ny boty sy ny tenue militaire afantarantsika fantatra mazava hoe reny miaramila satria fantatritsika izy manamarika ny identitény olona anankiray zay ilay fitafiana anaovany fantatritsika rehefa hoe reny mpiasan'ny kolasy reny mpiasan'ny THB reny mpiasan'ny commune manao le satroka mavo sy akanjo lobaka manga sy misy barety mavomavo ety fantatritsika satria ny anton'izany rehetrarehetra zany manambara ny identiténa olona anankiray ny fitafiana izay anaovany dia maninona ny kristianina no tsy fantatra rehefa mandeha ny andalana eny maninona ny fantatra hoe ity mpivarotena iry mpiasam-panjakana iry mpiasa amin'ny posta fantatra vetrany na tsy miteny ary izy noho ny amin'ny fitafiana fa maninona ny kristianina no tsy fantatra rehefa mandeha ny ananany eny ary tena samy resaka mihitsy tsy maninona zany hoe afaka hanaovana doliany ny fitafiana na ny fitafiana jetilisa ary tsy manana ny identité maha-kristianina anao ianao zany mazava ho azy raha toka mitovy amin'ny jetilisa ihany ny fomba fiaingonao sy ny fomba fiakanjonao ino ako fa azava tsara amintsika ary hiala ho amin'ny fisainantsika mihitsy izay fomba fisainan'izay ny amin'ny hoe mety daholo izay hanaovana fa arak'izay nanambarana azy tamintsika teo zay dia misy mihitsy ny kode ahalalana na ny fitsipika amin'ny fe ny fitafiana kristianina veriko kely ihany izy teo atao amin'ny Timoty 1:2 andininy 7 fitafiana mamendrika fahamotinana sy ny fahononana tena tsy fitafiana lafo vidy mino ako fa azava amintsika tsara ngamisay nambarany ten'Andriamanitra izay amin'ny herintsika dia resaka manokana ny amin'ny pataloha afaka manao pataloha ve mivavy satria adevitra tsy mety tapitra koa izay satria pataloha zany dia mbola ao anatiny resaka fitafiana tsara mihitsy asaiko avy hatrany ianao anaraka ny fandarantsika amin'ny heriny samiary ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko